Manahona daholo nareo. Hitanareo, androantsika iresaka zavatra vaovao be mihitsiny mbola tsy faherinareo mihitsy jamais teto amin'ity page ity dia tsin'izany fa ny mpanan-karena. Tazako izy mbola nanao resaka mpanan-karena fa mangina aloha. Ty resaka ho ataoko manaraka ity mety hoe mahateritra sy hanafotoana olona maromaro fa tsy dia ahoako firy. Sao zany ilay resaka. Raha ny fandinihana ara-sosialy sy ara-psikolojika izay notanterahako sasamrery dia hita tsapa ary voaporofo sy neken'ny fianakaviam-bean'ny mpahay raha Facebook sy mpanorandalàna eto amin'ny Facebook izay tsy kasihy hanota tsy azo nota fa ny eto amin'ny réseaux sociaux Facebook, Instagram, hatrany amin'ny LinkedIn, hatrany amin'ny Badoo dia fampisehoana foana ny atao ety hoe zahay mpanan-karena na jereo zahay manao fiainana mpanan-karena. Hatrany anaty publication indrindra moa fa hatrany anaty story dia tena hoe jereo zahay fa mpanan-karena manao fiainana mpanan-karena. Ahoana moa fiseho an'izay? Ireto avy misy exemple na démonstration de force. Ohatra ilay mandefa sarin'ny passeport miaraka amin'ny billet d'avion anatiny eny amin'ny aéroport miaraka amin'ilay soratra kely hoe baibai kely aloha dago na hoe baibai kely aloha tanahy raha ohatra hoe ho any amin'ny faritra izy. Hitanareo tsara angamba izao maha-mpanan-karena anazy zao fa izaho tsy hoe nandeha taxi brousse na hoe mbola hiampita baka eo ambanja fa mandeha avion mbola ho atondriko anareo ny sariko eny amin'ny rahona lanitra rehefa avy teo. Izay ilay tiana aseho aza miha tsara velatsiana mandahy. Dia ao koa ohatra ilay mandefa sary ny zavatra rehetra izay vidiny sy azony, kiraro, akanjo poketra, ninona. Mbola asiany an'ilay sady atao amin'ny vidéo mihitsy ilay manokatra an'ilay boatin'ilay izy asehony anao tsara hoe tato anaty boaty ity fa tsy tao anaty sachet amin'ilay roanjato ilay maintimainty be ireny. Dia ao koa ohatra ireo izay mandefa sariny any amin'ny chambre d'hôtel rehefa matory any izy. Hitanareo tsara angamba izao fa tsy any amin'ny masera akory izay matory. Ary hitanareo tsara angamba izao fa tsisy hoe papasosy na mamasosy fa zaho ireo no mikalabona eto amin'ity fandriana 6 plasy ity. Dia ao ihany koa ohatra ireo mpandefa sarin'ny tranony, indrindra ny salony. Hitanareo tsara angamba izao salon complet izao ohatra hoe mipetrapetraka eny ambony tsihy na eny ambony akalana akory izay aty. Ny télé écran plat moa tsy adino ny mampiseho anazy na maka sary eo alohany na alaina mitokana mihitsy ilay film jerena amin'ilay izy. Dia ao koa ohatra ireo mandefa story na publication na fety foana tout est jour sy tapaka fety. Fety foana ny fiainanay mpanan-karena tsy manam-potoana iasana izany izay na fotoana hoe mampalahelo anay fa fety foana ny fiainanay. Dia mazava ho azy moa izany ao koa raha olona mpandefa sarina sakafo. Ity sakafo harapaka rery ity dia tsy maintsy atao story tsirairay avy. Izany ny pizza izany koa ny pomme frite izany indray ny glasy izany koa ny masikita ray, masikita roa, masikita telo, story iray isaky ny masikita ray ho harapaka. Izany ny mofo 5 sy hazan-drano 2 dia izany ny citron hinanana an'ilay hazan-drano Dia misy olona matetika rehefa mandefa an'ireny sarina sakafo ireny dia ataony sary 3 na 4 ilay izy matetika. Ohatra izany ilay izy pizza, ny sary voalohany izany hoe ity ny sarin'ilay pizza, ny sary faharoa hoe ity ny sariko, ny sary fahatelo hoe ity izay sy ilay pizza. Hoe sao dia heverinareo fa hoe sarina pizza nalaiko tamin'ny internet ilay izy. Ary ny sariny fahaefatra dia izy eo am-pihinanana an'ilay pizza izany hoe ilay izy mandrapaka an'ilay izy eny am-bavany eny mihitsy hoe sao dia tsy mihintsy izany nareo hoe izaho mihitsy nge ilay mihinana an'io pizza io izaho mihitsy. Sao natao hoe fiainana mpanan-karena sa hoe comment? Dia ao koa ilay mpandefa sarina toaka. Ity toaka mamona sy amsafiana tena rehetra ity ny jiby sy ninona ny maro parasy. Dia ohatr'izany ilay izy ohatr'izany ilay fiainana ety amin'itony réseaux sociaux Facebook sy ny sisa itony hatrany anaty story sy ny tariny ihany no tena feno azy.
Zany resaka ataoko zany tsy hoe resaky mpialina na hoe resaky ny ory hava-manana na hoe mpanenjika toujours afara fa constatation zany ohatran'ireny ataoko rehetrarehetra ireny ihany constatation. Ka le constatation zany de zay hoe rehefa manao publication sy manao story ny olona aty amin'ny Facebook sy ny sisa de le ampiseho foana hoe jereo ny fiainanay mpanankarena, jereo zao zay rehefa mpanankarena, zany zay rehefa mihinana, zany zay rehefa zao, zany zao rehefa milay e. Fa tena hoe mbola tsy nisy hoe nanao publication na nanao story amin'ny fahantrany na ny alahelony. Tsy mbola nisy nanao story hoe manaro-pô, tsy mbola nisy nanao story hoe matsaka amin'ny 2 maraina milahatra ery amin'ny paopy, tsy mbola nisy nanao story amin'ny variny tsisy laoka satria hoe ny vary efa ohatrinona ny kapoaka. Tsy mbola nisy nanao story hoe jereo mipandako fa mafy ny fiainana, sarotra ny mitady, mafy ny adi-tsaiko. Tsy mbola nisy nanao story hoe rofotra ny akanjoko sy ny kiraroko na ny akanjo sy ny kiraron'ny zanako mandeha mianatra satria tsisy budget amina kiraro sy akanjo vaovao zany intsony zao fa ny hanina hohanina rehefa tena manahirana. Tsy mbola nisy nanao story an'ny tena nitomany satria hoe tsy voaloa ny écolazin'ny ankizy na tsy voaloa ny jirama na tsy voaloa ny hofa-trano na koa hoe tsy voavidy le fanafody. Tsy mbola nisy nanao story hoe reto daholo zao ny mbola trosa mila efaiko ery amin'ny épicerie atsy avaratra satria tsy mahavita faran'ny volana intsony mihitsy ny karama amin'ny vidim-piaina miakatra manakatra ny avo indrindra hatreny amin'ny rahoan'ny lanitra. De hozy aho hoe mety zay kosa angamba le problème. Heverin'ny fanjakana sy ny mpitondra fa efa mpanankarena daholo tsika rehetra. Hoe tout va bien, efa tafita, efa stable daholo izay mianakavy. De hozy izy angamba zareo hoe efa mety kosa zany bravo daholo tsika rehetrarehetra. Ka sao de mba tokony miara-mampiseho ihany hoe mahantra izahay na mahantra ny mpiara-belona aminay, mahantra ny mpiray tanindrazana aminay. Fa le miteny sy mampiseho foana ety zany hoe zay efa manao fiainana mpanankarena, mamita tena sady mamita kampitondra.